dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no afahana indray miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana mahazatra isika izao resantsika mifampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Milohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka hatrany isika. Jehovah-Andriamanitra iray io matoky sy mino izay fa Andriamanitra mombanay ianao, ary Andriamanitra mamaly vavakanay amin'ny fotoana mety. Andriamanitra be famonoam-bo sy be fitiavana, miankatahanay aminao dia ny fanahinao masina. Nao ka arotsako mandrakariva mba hanokatra hatrany ny masom-panahinay, ahatonga anay hiorina mandrakariva, ahatoko ny fitantananao, esory aminay ny fahakiviana, ny fisalasalana, ampitomboa ny finoanay ary manoloana ny fakapana sy ny fizaham-toetra andalovana, mba haharitra amin'ny fitezanao izahay, mba hahatonga anay hahita ny voninahitra ao eo amin'ny fiainanay. Petraka hitanteraka eo am-pelantananao indray ny fotoana fohy iarahanay eto, mba hatsapahanay fa tena mamy ny teninao, ary hahatonga anay tompo mba tsokivy, tso-piaino mpanadia fa mpiaino mpankatoa ny teny. Dia mitenena indray Jehovah fa neny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva, mampahery antsika mandrakariva manoloana ny ady izay hatrehantsika, mba tsy hahatonga antsika hitehatra amin'ny fisainantsika, fa tonga antsika eo amin'ny fiainantsika mandrakariva mba ahay miaino an'Andriamanitra sy ahafahantsika misotra amin'ny lalam-pamonjena izay soritan'Andriamanitra. Sasatra amin'ny mamerimberina ny fiarahana amin'Andriamanitra, tsy kilalaonja azy, fiarahana amin'Andriamanitra tsy filamindamina, fiarahana amin'Andriamanitra ady raha mbola velo le ty amin'ity zao tontolo zao ty, fa misy vanim-potoana izay voatendrin'Andriamanitra amin'ny fiverenan'ny kristiany amin'ny ramany lanitra, vo mitsahatra zany rehetrarehetra zany. Fa raha mbola eto amin'izao tontolo izao eto isika, tanjona kendren'Andriamanitra tsy mihetraketraka akory, fa mba hampiorina tanteraka ny finoantsika, mba hafantarantsika fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra mifiarovana, Andriamanitra mamaly vavaka, Andriamanitra tsy mijery antsika fotsiny amin'izao, Andriamanitra mitaiza. Ary tanjona kendreny dia mba hahatonga antsika hiankina tanteraka aminy. Ary izay indrindra ny zavatra niresantsika tamin'ny farany hoe tsy avelan'Andriamanitra alaim-panahy mihoatra noho izay zakantsika zany io Andriamanitra io, fa raha amin'ny fakapanaho izy dia efa nasian'Andriamanitra lalana hahafahantsika amin'izany. Ary izay noporofontsika tamin'ny zanak'Israely eo teo amin'ny vanim-potoana, na kivy azy dia miditra an-tsehatra Andriamanitra. Ary Andriamanitra nefa tsy manameloka fa fantany isika eo amin'ny vanim-potoana tapitala-kale, rariny sitsiny satria nofy isika raha mitaintaina, kanefa na dia mitaintaina azy, na dia eo ary ny fimononana, aza miala amin'Andriamanitra velona, tohizo mandrakariva ny lalana arakaraka ny androsoantsika no hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra ny fomba fiasany, mba tonga antsika hatoky azy mandrakariva eo amin'izay zavatra mafy hatrehantsika, satria tsika tsy mahafantatra ny rapitso, tsy mahafantatra ny olana mianjady, tsy mahafantatra ny ady izay hatrehany, fa misehony ireny dia tampoka mandrakariva. Kanefa mampiorina ny fonoantsika, fiarahantsika amin'Andriamanitra. Raha miverantsika satria mijanona foantsika eo amin'ny bokin'ny Exodosy, satria raha mijery ny fiangan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta andeha amin'ny tany Kanana dia ahitantsika taratra ny drafim-pamonjena ataon'Andriamanitra ho an'ny olona ety amin'ity zao tontolo izao ity. Resaka tetontsika hoe tsy mbola voavonjaka ny zanak'Israely raha afaka tao amin'ny tany Egipta, fa afaka izy. Ary izay ilay Pasika, izay fitomboan'ny lalina izay nizoran'ny zanak'Israely, kanefa vao tafavoaka tao amin'ny tany Egipta dia tonga daholo problème maro isan-karazany, fahavalo, nanosongozona ny finoana mba hiala amin'Andriamanitra velona. Rehefa nisokatra ny ranomasina mena faly ny zanak'Israely,
nahita an'lay nanditany maina araky ny exodosy toko fa 4:24 dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandiny tany maina ny zanak'Israely io zay ary ny rano dia tonga fefo azy ireo teo amin'ny akavanana sy teo amin'ny akaviany. Manahoana ny fifalian'ny zanak'Israely teo anatrehan'izany, ary mety miaina zavatra tahaka mitovitovy amin'izany tsika teo amin'ny ady zay natrehantsika hoe teo amin'ny ora tsy nampozona dia tena namaly vavaka, tena tsy aeritrerety ny Andriamanitra io. Manahoana ny fifaliantsika fa ny zanak'Israely teto azo antoka tanteraka mihitsy hoe tena avitra tsika, voavonjy tamin'ny fifaliam-be no nizorana tamin'ilay lalana voasorotr'Andriamanitra, satria tena marina tokoa avy amin'Andriamanitra no nampisarahana ny rano sy namena. Io tany maina izay midiavina io avy amin'Andriamanitra. Mety mieritreritra ny zanak'Israely tsy hisy fahavalo intsony, satria io lalana voasorotr'Andriamanitra mba hizorana hanamafisan'Andriamanitra ny fahafahana, kanefa ny zavatra mitranga tsy arak'izay teo amin'izay lalana soritan'Andriamanitra mitondra fahafahana ho an'ny zanak'Israely izay. Ny zavatra mitranga nefa hitan'ny Egyptianina izany, fa ny Egyptianina tsy natoky an'i Jehovah, ary ny Egyptianina tsy nanatahotra sovotra teo anatrehan'izany rehetrarehetra izany, fa vao nisokatra koa ilay lalana dia ny lalana izay nidiavina no hitany, fa ny voninahitr'Andriamanitra nampiseho fangagana tamin'ny zanak'Israely, nanasaraka ny ranomasina mena, tsy hitan'ny Egyptianina, fa tao am-pon'ny zanak'Israely no nahafantatra fa tena mahagaga io Andriamanitra io, ary tena velona oby fifaliana fa saingy rehefa nandita amin'ny maina teo amin'izay ranomasina ny sarak'izay ny zanak'Israely ny 5:20 ka hatramin'ny 5:20 inona ny zavatra mitranga, ary eo no tokony hitandremantsika, satria rehefa tena jerevana ke dia ohatran'ny lalina soritan'Andriamanitra dia afaka mizotro eo daholo ny olona rehetra, fa io lalana voasorotr'Andriamanitra io dia lalana nataon'Andriamanitra hahafahan'ny zanak'Israely manoloana ny fanenjehana ny fahavalo, ary noho ny mibaiko avy amin'Andriamanitra no natonga nreto zanak'Israely reto nandita ny maina. Fa teo anatrehan'ny Egyptianina kosa rehefa nahita an'izay, na dia lalina voasorotr'Andriamanitra andehanany zanak'Israely ary ny zavatra nisy nefa ny 5:17 na hanenjika azy ny Egyptianina ka niditra nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina, dia ny soavalin'ny Farao rehetra sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny, ary tamin'ny fiambenana maraina dia nijery mitobon'ny Egyptianina tao amin'ny andry hafa sy ny drao an' Jehovah ka nampifanaritaka mitobon'ny Egyptianina, nanala ny kodian'ny kalesiny izy ka nampasarotra ny nandehanany, dia hoy ny Egyptianina aoka andositra ny tavan'i Jehovah. Tavan'ny Israely isika fa Jehovah miady amin'ny Egyptianina ho andreo. Tsy vitany hoe teo amin'izay lalana nysoritan'Andriamanitra izay efa haly fotsiny zanak'Israely, fa le lalana soritan'Andriamanitra koa nidiran'ny Egyptianina ihany koa. Ary eo no tena tokony tandremantsika eo amin'ny vanim-potoana eritreretintsika fa navita zava-mahagaga ka afaka le tahotra sy aia, mbola tsy miala ihany ny fahavalo manenjika foana izy, ary miditra eo amin'ny lalana zay nizorany zanak'Israely fa ihany izy nanditany maina tao anatin'ny teo ampovoan'ny ranomasina ihany koa reto Egyptianina reto, ary dia torak'izany koa ny fanompoam-pivavahana amin'izao vanim-potoana izao mba haizantsika mamantatra hoe inona no manosika hizotra amin'ny olo lalana izay misaraka io, valim-bavaka ho an'ny olona matoky an' Jehovah, fa ho amin'ny olona tsy matoky an' Jehovah koa raisitsika arak'izay ny fahavalo izay mampiseho ny fifanenjehana misy ao anatin'ny fivavahana tsy mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra. Izany koa dia zavatra misy manatanteraka ny tenin'i Jesosy any amin'ny Mateo 5:10 ozy ny lazain'i Jesosy Kristy 10:10 ka hatramin'ny 12 sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana
fa aza ny fanjakany lanitra sambatra ianareo raha tsy ny olona sianjehana raha sy nyzay teny ratsy rehetra hitenena ny lainga anareo noho ny amiko mifaliny sy miravoravo ianareo ozy fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra fa zany ihany no nanenjehany mpaminaza talohanareo marina zany rehetrarehetra zany na de tena hita raha fa valim-bavaka avy amin'andriamanitra io lalina nyzorany zanak'Israely io tsy afabela ny olana tsy afabela ny fanenjehany tsy afabela ny zavatsarotra tsy afabela ny fakapana sy ny fizahantehtra manjo fa na de ny sokatra ary io de mbola teo ihany reto fahavalo reto amin'ny lafiny anankiray sady falo ny zanak'Israely mbola nytaintaina hoe ahoana ihany ty anarany tsika ty mbo tafavoaka mizotra am'ty fa rehetra ihany ny Egyptianina mbola tsy miala fa miaraka amitsika niditra ny ranomasina mena ny zanak'Israely niditra koa ny Egyptianina ary eo ny isotoantsika leso aza mieritreritritsika hoe nahazo valim-bavaka de lamindamina ary zay no mahatonga an' Jesosy hiteny mandrakariva hoe miembena mandrakariva satria ny fahavalo de manenjika mandrakariva ary Satana ny tena lehibe ny fahavalo hoe na eo amin'ny fotoana zay andraisantsika valim-bavaka mahafapo tsy ampoziny eo amin'ny fiainantsika aza mbola misioka fa tsy tafavoaka ny ala fa raha mbola eto amin'ity tany andalovany ty tsy afabela ny zavatsarotra menjady amintsika kanefa reny rehetrarehetra reny de nataon'Andriamanitra fitaovana mba hampiorona ny finoantsika Petera de miteny an'ity teny ity ao amin'ny Petera voalohany toko 5 ny 5 ka hatramin'ny 7 mahonona tena miambena ozy fa ny devoly fahavalonareo de mandehandeha tahaka ny leona merina mitady zay arapany toery izy ka miorena tsara ny finoana ianareo satria fantatrareo fa zany fahoriana zany de manjo rahalahinareo rehetra eran'izao tontolo zao nizany izy manara-dian'Andriamanitra ny fahoriana an-dalovana de io etraketraka ataon'ny devoly manoloana fiorenantsika amin'Andriamanitra io ary nitazona kendreny devoly anke de mihatonga ny olona fotsiny izy miditra ho misehatry ny fivavahany fa nitanjona kendreny de mampanantena zavatra tohatra ny mafinaritra zay le lala malalaka mba tonga ny olona andry sy ada fa izay ka tsy izotra milalina zay soritan'Andriamanitra aminy fa tonga azy tena ilamindamina fotsiny aka tsy misy problema miaraka amin'Andriamanitra ary zay indrindra ny fitaka am'izao vanim-taona zao manoloana ny fampivavahana tsy mieritreritra tsony fa misy ady atrehana fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra de milalana de milamindamina fa hito nefa ny manam-pirofo fa na de io raha ny lalana voasototr'Andriamanitra nafahana ny zanak'Israely mbola miditra antsehatra ihany ny Egyptianina miditra ao anatin'izany kanefa ny zavatra nisy tsy mitovy ny trem-pananana nanana na de tao ara-ny tahotra teo anivon'ny zanak'Israely ary eo no anatanterahana ny fahalehibeazany satria vao nanomboka nampifanaritaka ny Egyptianina izy nanala ny kodiany kalesiny zay avy amin'Andriamanitra teo vao nisokatra ny masom-panahin'ny Egyptianina nanenjika ny zanak'Israely ny 5:20 amin'ny Exodus 4:20 ary nanala ny kodiany kalesiny izy ozy ka nampasarotra ny nandehanany de ho ny Egyptianina aoka andositra ny tavan'ny Israely isika fa Jehova ny miady amin'ny Egyptianina ho an'andreo tena tonga de natahotra sy nangovotra ny Egyptianina teo anatrehan'izao tena Jehova ny miady ho an'andreo ny Egyptianina reto ange tsy nahare ny afatry Mosesy tamin'ny Israely zay nampitondrany Jehova ilazao zanak'Israely mba handroso ny Egyptianina zay ho hitanareo any tsy hitanareo tsony mandrak'izay Jehova hiady anareo fa ianareo kosa ankina fa mivoaka tamin'ny vavan'ny Egyptianina zany Jehova miady ho andreo sy rehefa nahita ny fiarovan'Andriamanitra ny zanak'Israely kanefa fa tafiditra ihany izy tao amin'ny vonin-dranomasina ary io mampiseho iza daholy no mizotra amin'ny lalina voasorotr'Andriamanitra fa rehefa tena jerevana de tsy raisitsika amin'ny maha-Egyptianina sy ny Israely fa raisitsika eo amin'ny tantara mpivavahana am'izao vanim-potoana zao zay tokony hitandrimantsika iembenantsika mandrakariva mba hatanterahantsika ny tenin'ny Petera hoe mahonona tena
any de volo fahavalonareo ozy de mandentetaka an'leonana mierina mitady izay arapany ary eo anatrehany zany rehetrarehetra zany de teny tonga toero izy kanefa miorena tsara ny finoana miorena tsara ny finoana zay le fiorenany zay mitakina mba tena hita ny lalina voasorotra Andriamanitra mazava tsara satria ny lalina soritan'Andriamanitra tsy arak'izay itiavany olona azy mandehana any amin'io na de io ara le lalana fa lalany fankatoavana lalany fatokisana lalana ny fanekena an'Andriamanitra fa ny Egyptiana marina fa nizotra tamin'io fa tsy araka le zavatra nitakian'Andriamanitra tamin'ny ny anafahana azy ala amin'ny tany Egypta mandehana ny tany Kanana fa ny antony dirany tao amin'ny ranomasina mena de fanenjehany kanefa na izany ary nizotra ihany izy tamin'ny lalina voasotrotr'Andriamanitra na anafahana ny zanak'Israely de eo tsika no miverina kely any amin'ny Korintiana voalohany toko fahafolo hoe inona eo ranomasina zay nisokafany Jehovah Korintiana voalohany toko fahafolo Korintiana voalohany toko fahafolo zay nivaky itsika nangalantsika an'le teny ere amin'ny andiny fahatelo amby folo hoe tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa tsy zay zakan'olombelona amin'ny Korintiana toko fahafolo zany a nefa matoky Andriamanitra ka tsy amelanareo alay-panahy mihoatra noho zay zakanareo fa momba ny fakapanahy de asiany lalina ahafahanareo koa mba hazakanareo an'izany tsy tongatonga ho azy io tenin'ny Paoly apôstôly io fa ohatrany mamerina atsika ho am'loany mba hijery ny tantara ao amin'ny bokin'ny Exodus satria raha vao nanomboka ny Korintiana voalohany toko fahafolo hoe fa nanarina fandrao misy manara-po araky ny nofo ka tratry ny loza ary zay nefa le fampipavahana amin'izao vanim-potoana zao misarika ny olona mba hifikotra amin'ny zavatry ny nofo hitady valambavaka ny amin'ity nofo ity amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy de hoe fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa nydrazantsika rehetra de tambanin-drahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina izy rehetra de natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina izy rehetra ny hinana ny finampanahy iray ihany izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vato lampy fanahy zay nanaraka azy izy ary Kristy zany vato lampy zany nefa ny ankabeazana azy de tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra ankolaka ny tenenan'ny Paoly apôstôly ndana ivereny vakina ny tantara ny zanak'Israely rehefa niampita ny ranomasina mena nisaraka ny rano fa tena zay no natonga azy hoe tsy misy fakapanahy nahazo anareo fa tsy zay zakan'olombelona satria fakapanahy goavana de teo amin'ny zanak'Israely ange io hoe ato am'ty lalina zay soritan'Andriamanitra ty zay rano soratra masina fiampitanany ranomasina mena de batisa marina fa tsy voasoratra mazava tsara izy any amin'ny testamenta taloha hoe natao batisa tao ny zanak'Israely fa manan-karena voambolana io Andriamanitra io ary mifomba be deabe mifomba ilazany an'izay batisa zay fa taty amin'ny testamenta vaovao ny resaka batisa zany hoe fidinana ao anaty rano ary misy tanjona kendrena ao anatin'izy io lalina soritan'Andriamanitra mba hitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely kanefa fa natsidikitsika ihany tao aloha tao ny batisa tsy hoe rehefa vita batisa ianao de efa voavonjy ary matetika nefa be deabe ny fampianarana matoken'Andriamanitra fa efa natao batisa ianao ka mino fotsiny ihany fa efa voavonjy tsy marina zany na inona fomba atao ny mpitoro filazantsara nampirofony an'izany soratra masina tsy miteny an'izany hoe ny olona vita batisa de efa voavonjy fa mbola iverenantsika io fa ny fidirana ao amin'ny ranomasina mena de batisa niditra tao ny zanak'Israely natao batisa ho amin'ny Mosesy ozy ny filazany azy niditra tambanin'ny rahona sy ny ranomasina niditra tao ny zanak'Israely fa ny zavatra nahagaga de zao niditra tao koa ny Egyptiana ny dikany natao batisa ihany koa natao batisa ihany koa natao batisa ny zanak'Israely natao batisa ny Egyptiana fa ny toe-panahy ny idirana tao tsy mitovy nanantena fanafahana ny zanak'Israely araka ny baikin'Andriamanitra ary zay mihitsy ny toe-panahiny aloha niditra tao amin'ny ranomasina mena
rehefa tena jerevana fiampitanany ranomasina mena batisany zanak'Israely tsy batisa diso satria nitoepanany tamin'izany vanim-potoana zany de vonona ankatoa ny tenin'Andriamanitra ary tena nizotra ary nahazo fahafahana fa tsy mbola voavonjy ozy ny lazaitsika fa natao batisa zay lalana tsy maintsy izorany olona manara-dia an'Andriamanitra tsy maintsy atao batisa mba ho afaka anisan'ny lalana dinga ny famonjena zany dingany ny famonjena fa tsy mbola voavonjy fa lalana tsy maintsy andalovana fa tsy tafavoaka tonga ny tany Kanana raha tsy mandalo an'izy io ary zay le toe-panahany zanak'Israely hoe tapa-kevitra no teny Jehovah hiala amin'ny tany Egipta andeha any amin'ny tany Kanana fa tsy hoe rehefa tafavoaka ny ranomasina mena de tonga de mivantana tao amin'ny tany Kanana mbola lalandavitra ny tsy maintsy izorana de takatsika ihany koa raha tena natao batisa marina tsika de olona mahafantatra fa mbola lavitra ny lalana mbola tsy tonga zay ny olona miaraka amin'Andriamanitra raha mbola velonainy te am'ty zao tontolo zao ty tsy mbola voavonjy fa afaka fotsiny nisy vanim-potoana ny resahantsika hoe ny fivoahana tao amin'ny tany Egipta ange de fahafahany kanefa de tahaka ny olona mivoky ny gadra nahazo fahafahana vonjy maika fa zahana toetra mandra-patongany amin'ny tany Kanana hoe tena mendrika hiditra sa tsy fa niditra koa nefa ny Egyptianina teto niditra tao anatin'ny ranomasina mena ny dikany koa na ny Egyptianina ary natao batisa koa izy natao batisa koa tamin'izany vanim-potoana zany ka Jehovah niteny tamin'ny zanak'Israely hoe atao batisa nge nareo eto fa fomba hafa no naseho fa tsika ny manakatra ny zava-panahy am'izao andro faran'izao hoe tena fidirana ny ranomasina mena de tandidy ny batisa de mijery taratra an'izay hoe manahoana ny fiainantsika eo anatrehan'izany fa ny olona natao batisa de olona mahafantatra tsara fa raha tafavoaka eo izy mbola lavitra ny lalana azo lazaina fa fanovozan-kery ihany koa ny batisa fanovozan-kery mba hoentina mahatanteraka lalana zay nizorana zay miverimberina mandrakariva tamin'ny hoe inona ny fandraisana fanasan'ny tompo vatsy raisin'ny olona mba azahoany hery sy tanjaka fahany manatanteraka ny dia lavitra zay mbola miandry azy miresaka tsika tamin'ny fanahy masina pentekosta ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka hovarovaim-peloka ao Jerosalema Jodea Samaria hatrany aparan'ny tany zany hoe fanovozan-kery mba fahana tena manatanteraka ny asan'Andriamanitra raha mbola velonaina ihany koa tonga hatray teny batisa ny olona vita batisa de olona mahatsapa tanteraka mihitsy fa hery no tovozonao ary mahafantatra tsara fa mbola lavitra ny lalaka le fa ny Egyptianina tafatsofoka tao kosa nefa de tsy zay fanenjehana natao batisa na tsy fantany ary zany fa inona ny vokany tao anatin'izay amenjika ary toraka zany ny toe-javatra misy am'izao vanim-potoana zao hoe tena mampiseho ny Israely zay nivoaka azo lazaina tamin'io vanim-potoana io fa tsika tsy miteny hoe manahoana ny toe-panahandreo rehefa taoriana fa tamin'io vanim-potoana io marina le batisan'ny zanak'Israely satria tena nanovo hery nafahany nandositra ny fahavalo sy anatanteraka ny dia lavitra zay soritan'izay ny toe-tsaina fa ny toe-tsainy ny Egyptianina de misy toe-tsainy kristianina mbola fisainany Egyptianina koa ny ao anatiny miditra ao anatiny io fa miditra anentsika de hitantsika taratra am'izao vanim-potoana zao tsy tapina fiainana ao anatin'izay le batisa zay samy miditra ao daholy fa batisan'ny fanenjehana batisan'ny tsy fifankatiavana batisan'ny fitopoteny fantatra ary mifanenjika eo anatrehan'izay ny anainy tena izy toe-tsainy ny Egyptianina fa ny toe-tsaina tokony toe-tsainy zanak'Andriamanitra tsy toe-tsaina andeha hitsara ny hafa fa manohy ny dia ary io ny tokony amantaratsika mamantatra tsara inona moa natao hoe batisa fa reo ny zanak'Israely tafavoaka miala tao amin'ny ranomasina mena de nizotra amin'ny lalana mbola hosoritan'Andriamanitra tsy maintsy izorana fa nanjo ny Egyptianina zay raha tsy mitantona koa
dia misy ny fivavahana manana toe-tsain'ny Egyptiana miditra amin'ny batisa fa mitondra inona ho azy zay fidirana eo amin'ny ranomasina mena zay. Dia inona ny zavatra nisy teo toy izantsika ny Exodosy 4:1-5 sy ny manaraka. Roa Jehova tamin'ny Mosesy tafavoaka ny Israely mbola azo lazaina fa tena mbola tao anatin'le famarinana mahakasika ny fiampitana ny ranomasina mena, tsy nisy ringana tao anatin'ny ranomasina mena. Fa hoy Jehova tamin'ny Mosesy, ahinjiro eo ambony ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny Egyptiana mba mikalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny. Na entsitry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany dia nikatona ho tahaka azy ho tahaka ny teo ny ranomasina rehefa nadiva ho maraina ny andro. Ary ny Egyptiana nandositra ozy kanjo ny tsena ny rano ihany izy dia nariany Jehova teo afovoan'ny ranomasina ny Egyptiana ary dia nikatona ny rano ka nanarina ny kalesy sy ny mpitaingin-tsovaliny dia miaramila ny Farao rehetra zay niditra tao amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely koa tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Zany no namonjeny Jehova ny Israely tamin'izany andro zany mba tsy ho azon'ny Egyptiana ary hitan'ny Israely teny amoron'ny ranomasina ny fatin'ny Egyptiana. Ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jehova tamin'ny Egyptiana dia natahotra ny Jehova ny olona ka nino an Jehova sy Mosesy mpanampiny. Zay ny zavatra mitranga tafavoaka ny zanak'Israely natao vavolombelona nahita ny herin'Andriamanitra ny zanak'Israely ary nahita ny herin'Andriamanitra koa ny Egyptiana. Fa le batisa ny idiran'ny Egyptiana tsy mitondra fanafahana ho azy, tsy mitondra famonjena ho azy, fa nitondra fandrikanana ho azy ny akatrapatra. Hitan'ny zanak'Israely ny fatin'ny Egyptiana ary eo ny tena mampatahotra amin'izao vanim-potoana izao. Miditra ao daholo ange amin'ny fivavahana samy manao batisa daholo fa batisa ny zanak'Israely ve le araka ny tokony ho izy ary ny batisa tena izy dia araka ny resarintsika hoe batisa ny fahatsapana fa manovo ery izy fa mbola lavitra ny lalaka le. Fa ny batisa anankiray dia batisa ny fandrikanana miditra ao ihany fa tsy dia hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ka rehefa niditra tao mikatona ny ranomasina dia maty tanteraka mihitsy. Iverina ange io mbola fantatritsika izy batisa lehibe amin'ny fiverenan'i Kristy eny amin'ny rahany lanitra. Izy batisa lehibe ary ny olona miandrandra dia hiditra ny fanjakan'ny lanitra satria samy niandrandra fiadanana na ny Israely na ny Egyptiana fa le fomba ny andrandrany fiadanana tsy mitovy. Fa indrandrany zany koa ny kristianina rehetrarehetra fa misy lalina na voasorotr'Andriamanitra satria io batisa io mbola ho hitantsika dia anisany famantarana jerevan'Andriamanitra ao anatin'ny olona batisa marina ve na ny voabatisan'le olona. Fa raha marina le batisa amin'izay vanim-potoana izay ho vonjena dia ho vonjena ny olona amin'ny fiverenan'i Kristy. Fa raha diso ny batisa hiapatrapatra ny fatiny izay le marina ny fahaverezana mandrakizay dia eo tsika ny mandinika ny tenantsika. Raha mbola te azo varim-bava ka hita ny fiarovanaN'Andriamanitra ary ny batisa koa dia fiarovana tena azo lazaina fa fiarovana anafahana ny olona tsy ho azo ny fahavalo. Fa tsy midika zany hoe vita batisa ianao dia tsisy fahavalo hanenjika tsony fa tsy nitsahatra io raha mbola eto amin'izao tontolo izao fa misy antony manokana zany rehetrarehetra zany ka mitano antsika andiniteny batisa nandalovantsika ve batisa ny zanak'Israely manaiky ny famarinana ny tenin'Andriamanitra mba hatsapahantsika fa mbola lavitra ny lalaka le sa batisa ny Egyptiana hiapatrapatra ao ny faty natao batisa ihany fa hiapatrapatra ao ny faty kanefa dia io lalana voasorotr'Andriamanitra izorany rehetra. Aoka tsy ho diso hevitrintsika hoe vita batisa dia tsisy ny fahavalo fa lalana voasorotr'Andriamanitra io fa io Andriamanitra angena napisy tamin'ny maina teo afovoan'ny ranomasina. Mety mieritreritra ny zanak'Israely afatsika fa ny zavatra mitranga nefa mbola tao ihany ny fahavalo. Fa eo no nanam-porofon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoe ny Egyptiana izay ho hitanareo anio tsy ho hitanareo tsony mandrakizay
tsy midika zany fa tapitra fa ohatrany faminaniana nataony Jehova hoe ho avy ny vanim-potoana iverina io zavatra io. Amin'ny vanim-potoana iverenan'i Kristy teny amin'ny raho any lanitra ny fahavalo zay nanenjika Satana mba miara-milany. Tsy hitanareo tsony mandrakizay any aparany no tanteraka zany fa matetika tsy azo ela le soratra masina ankehitriretina fety amin'ity zao tontolo zao ty de tsisy fahavalo fa de mampahery atsika mandrakariva raha mbola velona ity amin'ity zao tontolo zao ty, raha mbola mizotra amin'ny lalina soritan'Andriamanitra betsaka mizotra ao betsaka fa mitoepana hoentina mandihy le lalina soritan'Andriamanitra ny tsy mitovy na ianao tena ho afaka tanteraka na ianao horingana ny mpandehanana. Inona anjany afatra mirena tsara araka ny tenin'ny Petera iverenantsika ny Petera voalohany toko fahadimy, Petera voalohany toko fahadimy de ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy. Raha petra ho any ny fanahinareo rehetra ho sy fa izy no miay anareo mahonoana tena miaim-pena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha taka ny leona merina mitady zay arapany toero izy ka mirena amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo izy fa izany fahoriana izany manjonitra lahinareo rehetra ero amin'izao tontolo zao raha mbola manara-dian'i Jesosy ny fahoriana andarovantsika de ny fanenjehan'ny fahavalo fa azo antoka ny tenin'Andriamanitra apetrao amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miay anareo ka ninonenina zavatra mafy antarovantsika matokian'Andriamanitra hatrany voninahitra n'Andriamanitra rerena vavatsika. Misotranao Jehovah Andriamanitra ray ny amin'ny teny fampahirezana nomenao mba hafantaranay tokoa fa raha mbola eto amin'ity zao tontolo zao ty de mandalo toe-javatra sarotra kanefa ny mahafinaritra sy mahafaly de ianao momba mandrakariva ary mahita fomba ianao mba nafahana ny olonao amin'ny fahavalo zay manenjika fa nainao masina miasa mandrakariva mba hampiorona ny finoan'olona anana ny famonoana tena mba ho iorenany amin'ny finoana ary mba ahazakany ny fakapana zay mianjady aminy de apetraka tanteraka ampiaratanana ndraiky na ny fiainanay na ny fiainan'ny firenena asehoany voninahitra tompo mba ho fantatra fianao ny Jehova de misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy, amen. De manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy monina fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.